katsaka amin'ny fotoana rehetra. Ny antony vizity androany zany dia ahafahanay ao ministère ny industrie sy ny varotra ary ny asa tanana mijery ny projet industriel rehetra misy eran'i Madagasikara. Ka anisan'izany ny vizity natao androany izay nijerena ny chocolaterie, minoterie, ny amin'ny groupe SMTP Ray Manontolo zany izay anisan'ny azo atao hoe pilier eto Madagasikara amin'ny sehatry ny industrialisation. Ao anatin'izay fampiroboroboana ny industrie izay voizinay matetika sy tanteraka ao anatin'ny ministère dia tonga zahay zany mijery sady ihany koa manamafy ny tolo-tanana ataon'ny ministère ho an'ny industrie maro samihafa. Vonona izay hanampy amin'ny hevitra amin'ny fitadiavana ny tsena, eo ihany koa ny fanarahana ny norme ka dia mahafaly tokoa ny mahita hoe eto Madagasikara dia misy ny orinasa ohatran'izao manaraka ny normes ny standards internationaux ary koa manana ny atao hoe ny capacité de production ahafahantsika misehatra ihany koa eo amin'ny tsena anatiny izay demandeur tokoa amin'ny produit ohatrany hoe raha aty amin'ny minoterie aty amin'ny élevage ny resahantsika. Efa misy ny mesure hitantsika reny le hoe mesure de sauvegarde de l'industrie fihetsonay anazy ao anatin'ny ministère izay ahafahana manao mame zany ny fanafarana ny entana izay tokony ho voavokatry ny industrie eto atoerana. Izay ny tena tanjona ary ihany koa ahafahan'ny entrepreneur ihany koa mijery hoe aiza ny sehatra asa azony hidirana raha te izy hanangana orinasa satria izay ilay sehatra anankiroa. Rehefa sakanana ny produit anankiray tsy hiditra amin'ny firenena dia mila zany ny sehatra tsy miankina eto atoerana mahasehatra ihany koa amin'ny famokarana ireny vokatra izay sakanantsika mesure de sauvegarde de l'industrie reny. Da misy ny enquête sur des produits izay fantatra hoe tokony ho voavokatry ny industrie eto atoerana dia arakarak'izay no anaovantsika progressivement an'ilay famerana amin'ny vokatra miditra efa vita zany eto Madagasikara. Anankisivy ny produit amin'izao fotoana efa sous enquête sy efa mandroso tsara zany amin'izay mesure de sauvegarde de l'industrie zay. Ny firenena matanjaka dia firenena manana industrie matanjaka. Tsika tafavoaka haitsika malagasy io ny entrepreneur malagasy tompo dia mahay manao orinasa eto. Notre avenir c'est la transformation industrielle de notre pays.